MG Bethelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vaolina vaovao be. Vaolina manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Tsy misy politika mazava ary tsy mangarara amin'ny famahana ny olana herinaratra eto amintsika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Nampiasa olona sy fahefam-panjakana hampandaniana azy ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo. Avy amin'ny hiri-marina nandritra amin'ny fanolorana azy teny Akorondrano ny Sabotsy lasa tio. Mampiahianim-ponina eto Andrenivohitra ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny rano izay taterina isaky roa-bombonina maneran'ireo faritra. Tranga izay ahiana hiteraka aretin'ny maro raha tsy ilaza fa tsy ny lagaly. Ny tombony manga vokatra tamin'ity taona ity saingy ratsy ny kalitao noho ny tsy fampiny ny rotsakorany. Tranga izay mampihena ny mpanjifa ho ireo mpivarotra. 2 Novambra 2017, 2 Novambra 2024, feno enina amby zato taona katroka ny tsarany ady lehibe izay namoizana ain'olona be indrindra ho an'ny taonjato faharoapolo ny antsipirian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tombo klasy tombo vavy manasanao avy hatrany anaraka ny antsipirian'izay. Famatsiana herinaratra eto Andrenivohitra no dia anokafantsika ny tapany voalohany fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Tsy manana politika mazava manoloana ny olana orinasa Jirama ny fanjakana ka manilika ny fahatapahan-jiro amin'ny fiovany toetrandro indray ho mpamakafaka politika. Ny tena n'izay nanamafy fa ny fampiasana ny menaka mavesatra ao Tsimororo sy ny maro hafa izay isan'ny vahaolana maritra no tokony rosoany fitondram-panjakana fa tsy ny fanenana ny teti-bolany ministera isan-tsokajiny ny alarany avison. Fiarovan-tena sy faniliana amin'ny fiovaovany ny toetrandro misy amin'izao ho an'ny olany delestage eto Madagasikara raha ny lahateny ny filoha-pirenena omaly no fakafakana hoe ireo mpamakafaka fiainam-pirenena. Tsy mahay mandray lesona amin'ny lesoka teo aloha ny mpitondra raha ny fanazavana ary mampametra-panontaniana atranty ny tsy fahaizan'ny filoha ny olana tena misy eo anivon'ny orinasa Jirama. Vahaolana vojitavanandro izay mandetika ny firenena no ataony fitondrana manoloana ny olany Jirama. Tsy araka ny vola lazain'ny Jirama ho ampiasaina hamahana ny olany Jirama ny vola ao anatin'ny kitabolam-panjakana raha ny fanazavana na hoahena avokoa aza ireo volan'ny ministera. Ny tombontsoany ireo fitondrana ihany no ataon'izao fitondrana izao antony efa miroso amin'ny fifidianana ny firenena mahita vahaolana ihany ny mpitondra. Aloha raha izao aloha dia metinao anatin'ny propaganda raha disy ny fahatapahana satria tsy araka ny vola tsy araka ny kitapo-bolam-panjakana aloha dia tsorina le izy na zany any fa ny ministera rehetrarehetra tonga dia tsy miasa fa juste zany alefa fotsiny Jirama dia inona moa zany dikany tsisy dikany ane zany lay firenena fa atahorana mihitsy ny siny deletazy eny fa na dia anatin'ny propaganda ary fa mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy miezaka ary zareo mampandeny jiro aloha ao anatin'izao fiatreran'ny propaganda zao manao ny ezaka ary zay le manahirana zany hoe tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany zany mitondra fa tsy tena le tombontsoa bahoaka no jereny fa le tombontsoa politikany no tsinjoviny sy jereny mba hahafahany mieritreritra hoe tena mamahany olany vahoaka nefa ny mandinika manaraka an'ireo politika. Fitondrana tsy manana viana sy finiavana ny amany olany herinaratra ny fitondrany Rajoelina antony efa manana ireo menaka mavesatra azo ampiasaina izay amahana ny olany herinaratra isika saingy hodiny ny fitondrana tsy hita izany. Mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe misy tsindry ve azo ny filoha noho izy mizaka ny zopirenena frantsay. Satria ve ny fitondrana teo aloha ve nanao ilay fahandrana sy nampahomby an'ilay handrana dia tsy atao ve le izy sa marina ve ny tenin'ilay mpamakafaka politika izay miaraka amin'ny fitondrana rehefa niakatra hainao manjery anankiray nilaza hoe voafatotra sy voatsindry isika ka tsy afaka mitrandraka ny harem-pirenentsika raha izay faharoa izay zany marina hoe voatsindry
na ihany koa hoe voasakana isika tsy afaka hitrandraka ny harem-pirenentsika tsy manana ny to hoe souveraineté nationale izany tsika inona ny tsy mampanana souveraineté nationale atsika noho ny fanana ny filohampirenena zoam-pirenena hafa ve sa noho ny tsy fananantsika politika mazava amin'ny fitrandrahana sy fampiasana ny arenakibon'ny tantsika marina fa ny taona 2024 rehefa natao ny andrana tao Mandrisesa nandritra ny 20 ora dia naombya ny andrana fampiasana menaka mavesatra vaotsomororo amin'ny milina tao Mandrisesa ary nilaza mihitsy ny tompona andraikitra tao tamin'io taona 2024 fa isan'ny mora indrindra ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny solika mavesatra avy ao Tsomororo. Ny tsy fananany fanjakana vola hividianana ireo ankora ilaina amin'ny famokarana herinaratra no isan'ny olany fahatapahan-jiro izay tsy miova fa izay antsy no politika hoentin'ny fanjakana. Politika izay mandetika hatrany orinasa drirama fa tsy manarina ity orinasam-panjakana ity. Ao anatin'izay famatsiana herinaratra izay hatrany tsy misy politika mazava ary tsy misy mangarahara amin'ny famanany olany herinaratra eto amintsika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Fanampin'izay ireo tetikasa vao maika ampiditra lalina ny orinasa jirama anaty-kizo no hifotorana sy hazakazaha mpitondra fanjakana ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Mizara roa mazava tsara ny kajy ataon'ny mpitondra fanjakana izay hita fa tsy hamahany olany herinaratra eto amintsika ary vao maika ampidi-kizo ny orinasa jirama. Voalohany ireo tetikasa goavana natao hamokatra herinaratra hamahany olana toa ny saofika sy volobe tsy ny orosona. Ireo tetikasa ireo izay hita mazava fa tsy hamono antoka ny jirama satria efa voasoratra mazava fa hividy herinaratra mora ny jirama ka hivarotra azona tombony. Faharoa, ireo tetikasa fametrahana parc solaire izay tsy misy hatretony mangarahara mikasika azy ireny. Nanambara ny minisitra tompona andraikitra fa manodidina ny 500 sy 700 ariary no hivarotana ny kilowattheure ny herinaratra izay vidiana 300 sy 1000 ariary. Izany hoe faty antoka 500 sy 400 ariary isaky ny kilowattheure ny jirama na inona fa izany mitantana ny orinasa. Raha nitohizana nefa ilay tetikasa saofika sy volobe izay efa natomboky ny filoha teo aloha raha Jonary Mampianina dia tokony ho nividy 700 na 220 sy 300 ariary isaky ny kilowattheure tamin'ireo tetikasa ireo ny jirama. Ny zava-misy amin'izao fotoana dia manodidina ny 300 sy 1000 ariary isaky ny kilowattheure no hividiana ny jirama ny herinaratra ka mivarotra 500 sy 500 ariary isaky ny kilowattheure. Taremarika izay mifanalavitra tanteraka amin'ilay 700 isaky ny kilowattheure ny saofika sy volobe. Voalaza ny tatitra fahaefatra ao amin'ny faiky ihany koa fa manodidina ny 270 sy 210 ariary isaky ny kilowattheure ny tsara-pamokoarany jirama ny taona 20 sy 20. Fanampin'izay, raha mihena ny fahatapahan-jiro mitombo hatrany ny fantiantoky ny orinasa jirama. Fantiantoka tanteraka satria tsy nirosona ny fanamboarana ireo tetikasa roa lehibe ireo. Tsy nety tamin'ny andro rajoelina ny mpampiasa vola sasany ka ireny ny arahana hita reny ny vokany. Raha tsy hivina dia nasainy rajoelina ny ala ny groupe Eiffage tao amin'ny tetikasa saofika ny taona 20 sy 20 noho ny antony miankina amin'ny manokana. Fantatra ihany koa raha ny voalazany Africa Intelligence fa ny alan-daharana ny groupe Colas amin'ny tetikasa volobe. Ary ny fialan'ireo mpamatsy vola sy ireo orinasa ireo no isan'ny fototry ny olana ankehitriny satria tsy mety mahita mpampiasa vola mety hiditra amin'ireo tetikasa ireo ihany rajoelina. Ankoatra ny barrage volobe sy saofika, tsy nirosona ihany koa ilay tetikasa Prirtem izay efa nisoniavina ny volana aprily taona 20 sy 20 ka hametrahana zotra elektronika mahazaka 220 000 volt mitondra 120 megawatt ary mirefy 790 sy 200 kilometatra. Tambazotra natao hitsinjarana ny herinaratra vokarina amin'ireo tetikasa roa ireo, ialana amin'ny fampiasana angovo mavesatra sy mandany volabe. Ary koa tetikasa entina navaozana ny fitaovana fitaterana herinaratra ho an'ny RIA na ny tambazotra iraisana Antananarivo sy ny RIT na ny tambazotra iraisana ny Toamasina toy ny fil, transformateur sy ny sisa. Ary koa ampifandraisana amin'ny RIF na ny tambazotra iraisana Fianarantsoa. Manoloan'izany, ny volana Jona 20 sy 20 maso ivoa Eropeanina misa 3, ny maso ivoan'ny vondrona Eropeanina, ny maso ivoan'ny Allemagne,
ny maso ivoan'ny frantsa no efa nandefa taratasy tany amin'ny prime ministre naneo ny ayahana izy ireo mikasika ny fahatarany tetikasa sahofika sivolobe ary koa ilay prirtem 3 taona sy tapany teoriana amin'izao volana novambra 2024 izao tsy mbola nanomboka ny tetikasa ka natonga ny firosoana amin'ny fametrahana centrale misy 7 mamokatra 105 mégawatt ao Ambohimanambola. Ireo centrale ireo izay tsy maintsy andoavana sara-pitaterana avy an'ny Toamasina iazo an'Antananarivo, sara-pitaterana solika avy an'ny Toamasina izay tsy maintsy ampitombo ny vola mivoaka amin'ny Jirama. Ivezivezy ireo fiara vaventy mitatitra solika ka ameno sy animba ny lalam-pirenena faharoa. Tsy maintsy amafisina ihany koa ireo tetezana sao tsy ahazaka ny fitaterana ireo gropy izay misy milanjatra any amin'ny 80 taonina. Ary indrindra ampitombo indray ny fanteantoko ny orinasa Jirama sy ny fanjakana malagasy amin'ny fividianana solika amin'ireo orinasa sy mpandraraha solika entina anodinana ireo milina lehibe ireo. Faharoa, rehefa tsy norosoana ilay sahofika sivolobe izay efa fantatra mazava fa hividy mora ny Jirama ka hivarotra ahazo tombony. Iazaka zana indray amin'izao fotoana ny fametrahana parc solaire. Fametrahana ireo izay tsy misy mangarahara, tsy fantatra mazava izay tena ifanarahana. Ohatra, iza ny mpampiasa vola amin'izy ireny? Nisy no ve sa iza? Ary inona no tambiny? Iza no ao ambadika? Ary ohatrinona ny vokatra amidy amin'ny Jirama? Ividy lafo ka ivarotra mora, tahaka ny mahazatra atr'izay ve ny orinasa Jirama amin'izy ireny? Sa nahoana? Sa ve ny fanjakana malagasy no iantoka madiodio ny vola lany rehetra tahaka ilay tetikasa autoroute? I Madagasikara irery mantsy hatreto ny firenena nilaza fa iantoka manontolo ny fanamboarana autoroute ao aminy sy iantoka manontolo ny fotodrafitrasa lehibe tahaka ireo parc solaire sy ny barazy hydroelektrika raha toka ny sehatra tsy miankina no miandraikitra izany amin'ny firenena rehetra any ivelany. Jevina hatrany, efa niditra tao anatin'ny politika vaovaon'ny herinaratra i Madagasikara na ny nouvelle politique énergétique tamin'ny fotoana nitondran'ny Rajaonary Mampianina ho an'ny taona 2024 2024 ahafana mampitombo ny herinaratra vokarina sy tsinjaraina ka ny andohaniny ireo tetikasa sahofika sy volobe ary prirtem ireo. Ny taona 2024 nanana fijery avo dia avo, nanamafy ny PEM na ny plan émergence Madagasikara fa ampiakatra ny tahan'ny fisitrahana herinaratra hatrany amin'ny 700 ho an'ny taona 2024 ary koa ampitombo avy roeny ny famokarana herinaratra manerana ny nosy ka hatratra tany amin'ny 800 mégawatt ny taona 2024 ny gouvernemanta malagasy. Aiza ho aiza zany amin'izao fotoana misy antsika izao? Nisy ve ny finiavana iroso amin'izany nataony ny mpitondra fanjakana? Nahoana no tsy nisy ny continuité de l'État amin'ny tetikasa goavana be tahaka izao? Fa tsy maintsy nanao départ à zéro indray. Tsy magaga raha inona taona teoriana tahaka izao zava-misy ainantsika izao no mitranga. Raha napetraka nefa ny barazy ao sahofika izay 300 kilometatra monja miala an'Antananarivo manodidina ny 200 mégawatt ny herinaratra vokariny amatsiana ny tambazotra iraisana Antananarivo ary amokatra 20 mégawatt ny ao Volobe izay anome ny 530 ny fandaniana herinaratra isan-taona ary ampitombo 20 ny herinaratra vokariny ny orinasa Jirama. Mazava ho azy fa tsy ho tahaka izao ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana. Mazava ho azy ihany koa fa raha nirosoana ny fanaovana ireo barazy ao sahofika sy Volobe ireo, tsy ireo tetikasa efa nirosoan'ny mpitondra teo aloha mikasika ireo parc solaire ireo no ireharehan'ny mpitondra amin'izao fotoana ka ilazany fa efa mandroso vahaolana ny tenany. Io zany le hoe mety samy manana ny nouvelle politique énergétique ny ao anatin'izay mety zao zava-misy zao nouvelle politique énergétique ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Fa nanolotra daty maromaro ny fionana ny tampony filoha aty amin'ny ranomasimbe indiana andiany fahadimy ny filoha malagasy ny volana aprily ny taona 2024. Sosikevitra izay andrasana valiny sy fankatoavana amin'ireo filoha hafa saingy tsy miova ny toerana hanatanterahana gaeton Andriatsilafo. Tsy miova ny toerana hanatanterahana ny fionana ny tampony andiany fahadimy ho an'ireo filoham-pirenena mivondrona aty amin'ny ranomasimbe indiana. Any Anosy toerana misy ny résidence ny Rajoelina no hanatanterahana izany. Na izany aza, mbola andrasana ny fankatoavana ny daty hanatanterahana izany ny taona 2024. Raha ny lanitsoratra nivoaka
Ny volana aprily no daty natolotry ny filoha malagasy raha tokony ho natao ny fiandohan'ny taona izany tany am-boalohany ka io no iandrasana valiny avy amin'ny filoha ao Maurice, amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny anaran'ny La Réunion, ny filoha ao Seychelles ary ny filoha ao Comore. Ny fifandraisany eo amin'ny Madagasikara sy Comore izay tsy ahifina fa nisy ilay raharaha fanankatonana sisy tany ny 9 Oktobra lasa teo iny. Andrasana araka izany ny hevitra ireo filoha isan-karazany ireo ary koa ny daty mazava anatanterahana io fivoriana tampony andehan'ny fahadimy aty amin'ny ranomasimbe Indiana io. Ankoatr'ireo minisitra roa nanao fampelezan-kevitra atao Mahajanga, nampiasa olona sy fahefam-panjakana hampandaniana azy ihany koa ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra avy amin'ny antoko Irimara, nandritra ny lanonana fanolorana azy tetsy Ankorondrano ny sabotsy lasa teo. Tranga izay manitsakitsaka voalaza lalàna amin'ny feny fividianana ny amin'ny tsy tokony ampiasana ny fahefam-panjakana, fitaovam-panjakana ary ny volam-panjakana ka tokony ampandiny tena ny olom-pirenena tsirairay avy ao anatin'izay Daniela Minorso. Mitohatra any amin'izao fotoana ny fampiasana olona sy fitaovam-panjakana, ampandaniana olon-tokana indrindra amin'izao iray volana tsy hatongava ny fividianana ben'ny tanàna izao. Ankoatra ireo minisitra miisa roa nanao propaganda tao Mahajanga, nampiasa ny anaran'ny fanjakana ampandany azy ihany koa ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo avy amin'ny antoko Irimara. Tranga izay manitsakitsaka ny lalàna amin'ny feny fividianana ka tokony ampandiny tena ny olom-pirenena tsirairay avy, tsy anaiko ambaka ny intsony fa isafidy tsara mandritra ity fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity, ho ny teo anivo ny KMF Knoe. Ny lalàna zany mametraka hoe tokony ireo atao hoe mpiasa-panjakana sy ireo mampiasa ny fahefam-panjakana dia tsy tokony anao fiandaniana amina propaganda anankiray, amina kandida anankiray. Ny zava-misy moa mbola tsy misokatra ny propaganda raha tena marina amintsika miteny zao, fa manomboka amin'ny herinandro vao mandeha ny propaganda, fa mandeha zany zao ilay campagne. Ka eo koa zany no anaovanay antsoavo ny olom-pirenena, satria ny politika matetika mbola mieritreritra ny olom-pirenena ho toy ny zavatra objet ka ho azo manipilena, azo raikiraiky amin'izay tiana andraikitrakena azy. Zay zany dia miantso ny olom-pirenena satria fividianana kominaly no atao. Io olona zay ilatsaky io no ilay anentana ny fampandrosoana ao anatin'ny farim-pividianana anankiray atao hoe commune. Ka samy tsika mijery tsara izay veritsika fa olona afaka anentana an'ilay fampandrosoana, afaka ampaharitra ilay fampandrosoana ao anatin'ilay commune. Vonahiany tsika faratao izay manara-baovao mikasika ny fividianana Amerikanina. Hitantsika ny fahamatorana ny olom-pirenena Amerikanina. Aoka zany ny olom-pirenena malagasy mba ampiseho fahamatorana amin'ity ndray mitoraka ity ka tena ao anatin'ny fandiniana lalina no ahafahany manapa-kevitra. Aiza ho aiza ny fandraisana ndraikitry ny seny manoloana ireny tranga tsy fanaran-dalàna ireny, tsy mbola narinesa-peo malohana izany hatreto ny seny. Isoroana ny mety ho endrika alabato mandritra ny fividianana ankilan'izay, tokony homana amin'ny fametrahana delege tsara hofana, anara-maso ny fizotry ny fividianana indrindra eo amin'ny faminona ny PV ny kandida ben'ny tanàna tsirairay avy. Iverenantsika vetivety ny famatsiana rano eto Antananarivo sy manodidina. Miteraka resabe sy mampiaiam-ponina eto an-drenivohitra sy manodidina amin'izao fotoana izao. Fahadiovana sy ny kalitaon'ny rano izay taterina isak'ireo bombonina maneran'ireo faritra maro. Ny tsy fampin'ny rano sy ny tsy fisitrahana rano fisotro madio izay miteraka aretina maro. Ombitsabo nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity isan'izany lagaly izay mahazo olona 10 hatramin'ny 20 isam-bolana amin'izao fotoana izao. Christian Dimby. Mampiayainy be sy ny maro ankehitriny ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny rano izay zarazaraina ho an'ireo mponina amin'ny alalan'ireo bombonina eto Antananarivo sy ny manodidina, hoy ny nambaran'ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana. Tsy afa-manoatra hoy izy ireo fa noho ny tsy fisian'ny rano, voatery mionina amin'izay atolotry ny jirama sy izay tateriny fiara vaventy mpitatitra rano ny mponina rano ifanazavany. Amaka eo an'ny 420 bidon eo isan'andro san'andro, 420. Zay moa zany ny varotra kargoty ny tena ilaina azy, dia le fahadiovana ilaina koa izay. Izy aloha malotoloto le rano ka tsisy dia tsy maintsy ampiasaina. Ka tsy haintsony aloha fa ampiasaina le izy, ampiasaina fa tsisy rano arky. Popy tsy mandeha dia tsy maintsy zara aza misy antony. Ny aretina avy eo moa tsy ho atahorana fa tsisy ampiasaina hoa dia tsy maintsy mampiasa. Tonga dia tsy maina ny tanàna, tonga dia tsy misasany akamaroan'ny olona taloloha teo. Aretina aloha tonga dia mazava ho azy, miditra ho azy.
raha ny tena i aloha tokony asiana diza velona sy resaka fanadioana izy dia mba azo atoka tanteraka isaky mandraraka amikamy eo dia asiana andeny dia madio ny rano. Vokatra izay tsy fampiny rano fisotro madio izay mahazo vahana ny aretina maro samihafa raha tsy hitan'izy sa afa-tsy ny fivalanana. Eo ihany koa ny aretina lagaly izay olona manodidina ny 10 hatramin'ny 20 isa isam-bolana ny tratra izany. Tao anatin'izay 3 volana farany izay hoy ny nambaran'ny mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana. Maro dia maro izy ireo. Voalohany indrindra izay miseho atsy amin'ny nosy vavy mampalahelo zareo dia ny choléra. Manarak'izay ny dysenterie fivalanana be sady marary kibo be. Manarak'izay ny hepatite A izay miparitaka be rehefa sendra manana an'izy io. Ny typhoïde na ny fièvre typhoïde, ny polio izay anetanana ny olona foana manaova an'ireny vaccine ireny. Dia manarak'izay ny lagaly. Izay tena inketoana hoe ny lagaly amin'izao fotoana izao dia tena miparitaka be satria maninona tsisy ny rano. Mampiasa rano maloto mananona eny be dia be ny lagaly amin'izao a. Eto vokatry ny aretina aza avy amin'ny tsy fisian'ny rano madio. Ny tsy fananan'ny olona ny rano madio izay tokony ho ampiasana. Faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina ny mbola misedra olana goavana. Vokatra izay tsy fisitrahana rano fisotro madio izay. Ahina ihany koa ny itombon'ny aretina maro samihafa. Vokatra ity tsy fisian'ny rano ity. Ny fahafahana misitraka rano fisotro madio izay antoky ny fahasalamana, entina amelomanaina, handrahoana sakafo sy isasana, ka tokony ananjo isitraka izany ny olom-pirenena tsirairay avy. Dia izay ihany koa no entintsika misento anaty doka fohy, aza misaraka amin'ny ary. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Ho famaranana ny fahadimy taonany reko fampisehoana hafa mihitsy ny alahady 22 décembre ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny 3 ora tolakandro. Ny tapakila manomboka amin'ny 7,000 ariary azonao jifaina ao amin'ny ketrika.com sy any amin'ny faux resto rehetra. Reko seho hafa mihitsy ny 22 décembre ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny 3 ora tolakandro. Infoline 034 05 014 58. Sponsor officiel Telma, Alliance. Sponsor Gold, Fresh. Partenaire média RDJ. Un événement Studio 58. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be a. Malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80. Formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao. Mandroatra be. Mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia ary carreau. Vaolina vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Merina ny araba hatrany tombo klasy tombo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tontolony fambolena avy hatrany no ndeha anokafantsika izay. Mijanona ho haingo-tsehatra toy ireo lalàna maro lany teny anivo ny anteny mera rony mikasika ny lalàna mifeny famokarana biolojika amin'izao fotoana izao. Lany ny lalàna narahany fandrafetana ny paikady nasionaly saingy izao tsy misy asa mivaingana ho fampiarana azy ny pahay toe-karena hatramin'ny tohana omena ny tantsaha tsy misy afahana miantoka marina izay kalitaon'ny vokatra biolojika izay.
Manodidina ny 20 tapitrisa dolary eo ny vola ampidiry ny famokarana biolojika eo anatin'ny kitapo-bola mpanjakana. Oharina mitsena ny vokatra biolojika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay mananika ny 7.50 lavitrisa dolary ny taona 2022. Raha nantenena ampivelatra amin'ny famokarana ary ampitombo ny fiantraikany ary atoekarena araka izany ny lalàna mifehy ny famokarana biolojika lany ny volana Jolay 2022 izay narahan'ny paikady nasionaly. Tsy tantaratra ny fampiaran'ireo ho ny mpandalina raha toekarena. Ny olana dia zao hoe ilay tsy fisian'ilay tena hoe vahaolana tena ilay paikady tena mari-potitra dia ny fanatanterahana anazy ary ihany koa ty tena tsy pianko tsara ho an'ny tetikasa izay mandalo eto Madagasikara sy resaka fambolena io. Ny tena olana eto Madagasikara dia tsy fisian'ilay antsoina hoe suivi, tsy fisian'ilay antsoina hoe accompagnement ary tsy fisian'ilay antsoina hoe évaluation tombana amin'izay tetikasa nandalo teto Madagasikara. Ny mampalahelo dia tahaka ny ataontsika kilalao ahafahantsika mahazo famatsim-bola ny karazana famendry-fianzona ny tantsaha sy ny ahafahantsika mahazo vola fotsiny any amin'ny ivelany ty resaka fambolena teto Madagasikara fa ny hoe tena paikady sy ny programma an'asa maharitra ahafahan'ilay fambolena tokoa mitondra ny anjara birikiny ao amin'izay famoronana ary karena ho amin'ny Madagasikara izay tsy misy eto amintsika. Mipitraka ny lalàna mazava ny voarakitra ny paikady ny mpandinika ara-toekarena ka mampamitra-pantaniana ny mbola mampitarazoka amin'ny fampandehanana ny asa sa tsy ampivereo ampivelarana ny famokarana biolojika. Raha ny fanazavana toy ny amin'ny sehatra maro hatrany lany andro amin'ny fametrahana rafitra samihafa ny fitondram-panjakana fa tsy tena mitondra ny vahaolana. Isan'ny fantatra ho mbola apetraka raha ny famokarana biolojika ny CNABio na ny Commission nationale sur l'agriculture biologique sy ny USCAB na ny unité de supervision et de coordination de l'action publique, rafitra izay tsy maintsy apetraka ave iantohana ny fampiroboroboana ny sihatra. Mila fanabeazana sy asany fampiarana ny lalàna eto amintsika ho ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina nandritra ny fandalovany teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka Omaly. Fotoana nitondrany fanampiana ho an'ireo mpanao rugby no sady naneho ny hevitra ihany koa momba ny fampiarana ny lalàna sy ny fandrindrana ny fiainam-piarahamonina. Ny fampanaran-dalàna izay tsy azo terena fotsiny fa tsy maintsy manaraka paikady mazava. Andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny voalohany androany ary izay moa nahatonga nanangana an'ireny akademiana foty na tena betsaka ny efa atao raha fanabeazana sendriky marobe ny fanabeazana fa zay ny teniko anareo hoe raha tia mahany olana eto Madagasikara antsika dia tsy tsara tokana ny lalàna. Ahoana nefa ny ampanarahana lalàna an'ilay olona nefa ilay olona tsy nandalo fanabeazana. Sarotra be anofy ane zany. Zay mahatonga ny lehy miteny koa hoe vinam-piarahamonina ny resahana fa tsy olombelona. Zany fanabeazana zany fototra ny lalàna. Tsika zao dia hoe alora nga sy na lalàna miantra amin'izay eto amin'ity faritarina rivotra. Ahoana moa ny ampisan'ny lalàna raha tsy misy fanabeazana? Ahoana ny ampisan'ny lalàna raha tsy misy ny asa? Olona tsy miasa no mahatonga an'ireo tsy manara-dalàna ireo. Dia ahoana ny ampisan'ny asa raha tsy misy fanabeazana? Dinandreo verina amin'ilay fanabeazana fotsiny. Verina foana amin'ilay fanabeazana. Dia any itsika zany no tena fototra fanabeazana. Lafim-baovao hafa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Ny tombony manga vokatra tamin'ity taona ity oharina ny taon-dasa saingy ratsy ny kalitao noho tsy fampiny ny rotsakorana amin'izao fotoana izao. Tranga izay mampiena ny mpanjifa ary miteraka faty antoka ihany koa an'ireo mpivarotra rano fanadiadiana. Daniela Minorso. Mahery ny 50 taona isan'andro ny manga avy ao Tsorony Mandidy sy Mahajanga, miakatra ao amin'ny tsena Nosby amin'izao fotoana fahavokaran'ny manga izao. Ny abetsaka oharina tamin'ny taon-dasa raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Na eo aza izay fahavokaran'izay, ny aratsy ny kalitaon'ny manga tamin'ity taona ity noho ny tsy fampiny ny rotsakorana. Tranga izay nampiena ny mpanjifa tamin'ity taona ity, ho ity mpivarotra mitaraina ho maty antoka nanovana fanadihadiana ity. Tsena tsy mandeha satria be loatra mihitsy ilay izy. Magnafivarotra 5 000 tamin'ny herintaona zao amidy 700 abiso be dia be loatra ilay izy. Moa ny andro maina be dia tsy tena matoy tsara zany ny manga tamin'ity. Tsy ampiranon'orana tsy tena matoy ilay izy fa ohatrany hoe fisaka kely. Ohatrany Tsorony Mandidy ireny zao mbola fotsy be ary ny ao anatin'ireny. Tena na dia izay ary tena matetiky be amin'ilay izy satria alaina 6 alina zao ndragony amin'ny Mazanga
dia nefa mivarotra ianao mivarotra eninjato dimanjato ny kilao dia nefa nyle izy tsy misy 100 kilao ny ray ny olona makabetsaka andro ohatra ny androana zao tapony lany matetika 2 alina tamin'izay hivanao raha ohatra hoe tahiriziny reny dia mbola otrika izy mbola mandany déplacement indray amin'ilay izy dia nefa ilay izy mbola le manga tsy dia matoy loatra zany dia ohatrany hoe mivadika malemilemy ohatrany io hitanareo aloha io izy zao raha hoe tena tsy lafo izy dia tena mamono atika vorotoko reo noho izay fabetsahany manga tonga eny amin'ny tsenana nosy be izay efa maro amin'izao fotoana ireo olona mikarama mitatitra izany amin'ny alalan'ny chariot eny an-toerana ireto faran'izay mitaraina no ny fahasarotana ianan'izy ireo amin'ny fitaterana izany no ny fahatereny tsena dia zay zany zao le asanay le vokatra mitobaka be nefa mandeha le patron tsy malalatsy afa-tsy ny asa vita nefa zay sakanana raha vao le tena mandeha le asa nefa efa misy lera hoe amin'ny sivy le fandamina dia eo amin'le amin'ny sivy amin'izay isaka ny andesako ny couloir amin'izay le anina tery dia kesika makary amin'ny sasany ary amin'nefa tsy azo mandeha ary ampahavie dia nefa reo zany azonareo samy mpivarotra reo nefa tokony ifampiresaka mba etaponay dia azonareo zay zany nanao ezaka anaika tsy hitanareo le hoe manimba lalana no tony chariot anay tony zany dia mba niezaka zay zany nanao fikambanana dia mividy somazay dia mba hoe hanamboatra an'izay coca-coca any dia nefany nangononay tany amin'ny bron indray tamin'le lehibe antsena tany voaloha dia tsy hita reo le materielindreo fa tonga dia noentany tany an-trano tany nanaovany zavatra dia amin'ity indray zany zay ezaka ampandroso zay tsy mpanao politika tsy mpanao anina fa noho n'le zay mampiasa an'ity zavatra ity zany dia mba tena mba irindra tsara le lalana sy famovizana manodidina ny 700 ariary no miakatra io raha ny teny antsinany kilao-ny manga amin'izao fotoana miroso amin'ny fampanarahan-dalan'ireo mpitatitra taxi moto eto andrenivohitra ny fikambanana VMTM na ny vovonany mpitatitra taxi moto mailaka amin'izao fotoana izao sihatra asa izay nahazovahana tao anatiny 3 taona lasa saingy ny 15 ny volana oktobra lasa teo vao nijoro ara-dalàna Christian Dimy. Manodidina ny 500 isan-kehitriny ireo mpikambana ara-dalàna izay tafiditra ao anatin'ny fikambanana VMTM na ny vovonany mpitatitra taxi moto mailaka 3 taona lasa no efa nanomboka nahazovahana teto Antananarivo renivohitra ny fanaovana ity sehatra asa iray ity na tamin'ny 15 ny volana oktobra lasa teo azy vao nankatoaviny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fampiasana ny taxi moto ho fitaovam-pitaterana ara-dalàna eto an-drenivohitra. Mivoaka ara-dalàna zany le arrêté izay le nendrasana teo anivon'ny commune ity mantsy no anisan'ny teraka ady hevitra be zany ty resaka arrêté ty androany zany izy efa hita am-pelantanana vao sy nitateraka zany ty arrêté ty amin'izao zany dia ametraka an'izay le hoe fomba fiasa ao anatiny zay fanarahan-dalàna zay zany zao birao amin'izao fotoana zao rehefa azontsika izay tanjon'izay dia mila manaraka an'le fepetra izay ho apetraka ny birao amin'izay tsika ao anatiny satria ny VMTM manao vovonana taxi moto mailaka ihany no mifehan'ny taxi moto. Ny tsy fanarahan-dalàna sy ny famaroan'ireo mpanao taxi moto ivelan'ny fikambanana no mbola mahatonga ny ayain'ireo mpanjifa amin'ny trangatsifandripahalemana mikasika ity seham-pitaterana iray ity ka ndraisina fepetra etitra ho hatrany ny fanazavana. Matoa zany ianao ny ady no anara-dalàna dia tokony manaraka an'ilay lalàna zany isoroany be da be ke voasoroka ao anatin'izay le resahanao tao zao resaka tsy fandripahalemana zao voasoroka io rehefa hoe manara-dalàna ianao satria ny taratasy mikasika anao momba anao rehetra aty amin'ny birao daholo tsy laza fotsiny zao hoe ny taratasy mombamomba ilaina zany zao ny résidence photocopie kara-panondro ny photocopie any acte de vente ny moto io sary tapaka anakefatra dia manana baty tsara dalàna izy avy eo hoentiny miasa zany hoe baty sany important fa tsy hoe gilet nefa tsy manana baty tovy amin'ny mangalatra ihany zany misy fepetra ho raisina mikasika an'izay. Ankilany mbola menjandroa ny tady eo amin'ireo mpitatitra taxi moto sy ny eo anivon'ny taxi ville eto Antananarivo renivohitra andrasina araka izany ny fametrahana ireo fepetra ho fisorohana disadisa eo amin'ny rotonta sy ampirindrana izay fitaovam-pitaterana eto an-drenivohitra izay.
Ny sesiny vakitrano sy ny alatra finday ary moto tao majanga tato ato tambazotra njiolay mpamaky trano misa folo ny voasambotra ny polisy pirenena nanomboka ny alakamisy lasa teo ary natolotra ny fampanoavana izy ireo raha toka mbola misy ireo karoana amin'izao fotoana izao. Anja Robert Kolomajanga. Tratry ny polisy pirenena avy eo amin'ny komisaria central ny alakamisy favalo ny volana novambra teo ny sasany tamin'ireo tambazotra ny jiolahy mpamaky trano, mpangalatra moto, mpangalatra telefona sy tablety ary ireo mpividy entana alatra teto Mahajanga. Tato ato ny sesisesy ny vakitrano indrindra tamin'ny faritry La Corniche, Mahavoky, Mangarivitra, Ambalanomby, Antsahavaky ary Tsaramandroso iny araka izao fanazavana hoentiny komisaira central. Ary efa voasambotra moa zalareo natao ny fanadihadiana ary tao anatin'ny fanadihadiana no nahafana nahita an'ireo namana izay piraitsy kombakomba amin'ny resaka vakitrano, resaka alatra moto. Ka tamin'izay ihany koa nahafana nanambotra an'ireo mpividy entana alatra ary tao nahitantsika ireo fitaovana maro be isan-karazana ireo karazana télé izay very, ireo moto maromaro izay nampitaraina amin'ny vahoaka teto, ireo karazana telefona ary eto ary misy telefona sasany efa ataon'zareo fakana pièce amin'izay tsy hita le codime. Raha fitinina dia efa anatin'ny tambazotra jiolahy reto olona reto ary miaraka amin'ny piraitsy kombakomba aminy sy ny mpividy entana alatra. Amafisina eto fa na ny mpividy entana alatra dia namany mpangalatra satria piraitsy kombakomba tsy misy taratasy mazava, tsy misy facture dia amidy faran'izay mora ilay entana. Mbola misy karoana ny namany ireto jiolahy folo mianadamianaka voasambotry ny polisy pirenena teto Mahajanga ireto ary atolotra amin'ny fampanoavana izy ireo taoreny ny famotorana. Ireo izay very entana kosa afaka manantona eny amin'ny komisaria central miaraka amin'ireo taratasy fanamarinana fa azy ireo ny entana. Lafomba hafa vetivety nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao Azerbaïdjan COP 29 na ny fionana tampony resahana momba ny fiovan'ny toetrandro. Isan'ny lahadinika mandritra izany ny fitadiavana famatsimbola omeny ireo firenena sahirana sy mahantra indrindra eo anatrehan'izay. Eo ihany koa ny anenana ny famitian'ala izay misy fiantraikany betsaka amin'ny toetrandro. Ankoatra ireo teboka maro hodiniana mandritra ny fionan'izay farana ny 2 ny volana Novambra ho avy zao. Maresaka iraisam-pirenena no hoentintsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. 12 Novambra 720 12 Novambra 420 feno 19 taona katroka ny anitsara ny ady lehibe izay namoizana hain'olona be indrindra ho an'ny taonjato 20. Raha iverenana maherin'ny 10 tapitrisa ny isan'ireo namony ainy raha manodidina ny 9 tapitrisa ireo naratra tamin'izany ady lehibe izany. No marian'androany araka izany ary misy ity sary nanome voninahitra izany ny filoha Frantsay. Isan'ny nampiavaka ny fotoana ihany koa tamin'ity taona ity ny fanatrihana praiminisitra Britanika ny lanonam-pahatsiarovana tao Frantsa izay tsy nisy tato anatiny 20 taona farany. Isan'ny nodinian'ny rotonta ihany koa ny toe-java-misy maneran-tany toy ny raharaha any Ukraine amin'izao fotoana izao sy ny any Moyen-Orient sy ny maro hafa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. N'aiza misy anao ankasitrahako hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Saint-Gilbert Elma, des